Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mahatsiaro voailika ve ianao? Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe ny olona no mitondra ratra anaty, alahelo lalina, vokatrizay fahatsapana hoe voailika izay izy teo amin'ny fiainana. Ary marobe ny endrika isehon'io fanoliana io, manomboka ao tokantrano, misy ny zanaka mety hoe tsy dia mahay par rapport amin'ny hafa, dia voailika izy. Na koa tsy dia manan-karena raha oharina amin'ny zanaka hafa, tsy mahatolotolotra, dia mahatsiaro voailika izy. Na koa mety hoe tsy rairay, tsy raireny amin'ireo zaza hafa, dia mahatsiaro hoe voailika izy, atao ambinambiny, atao ambanin-javatra. Mety hoe nivon'ny fianakaviana ihany koa, mety hoe misy fahasembanana ianao, na mahantra, na kambody sy ny ohatran'izany, dia heverin'ny olona hoe tsy misy dikana ny fisianao. Dia tena tsapanao mihitsy ny olona hoe tsy manisy valeur anao, tsy miraraha ny fisianao akory izy, manilika anao tsotro izao. Na koa mety eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy, indraindray tsy mitovy amin'ny zavatra ataon'ny olona ny ataonao dia ahiliny ianao, tsy manao ny faharatsiana miaraka aminy, na dia tsy mitovy firehana politika aminy aza dia efa ampy aniliany ianao zany. Indraindray koa eo anivon'ny fiarahamonina, ohatra hoe ny volon-koditra hafa noho ny amin'ny azy ireo dia efa ampy aniliany ianao zany. Mety hoe matavy ianao, ny endrika sy ny zavatra samy hafa dia atsapanao hoe ahiliky ny olona ianao vokatr'izany zavatra samy hafa zany. Dia tahaka izany koa ny mpianatra any am-pianarana, ahidika tsara ny tantaran'ilay sabotsy, fa satria mahantra, tsy ampy fitaovana, malotoloto sy ohatran'izany, dia tena ahiliky ny mpampianatra, ahiliky ny mpanabe, fa satria ohatrany hoe tony ankizy tony hoe inona ny mba havenirany tony, inona ny mba ho aviny tony, raha oharina amin'irony zanaky ny mpanan-karena, zanaky ny olona madio sy ny ohatran'izany. Dia tsapan'ilay ankizy mihitsy, reniny ainy mihitsy hoe misy traitement de faveur izay ataon'ilay mpampianatra amin'ny ankizy sasany, izay tsy atao aminy satria izy mahantra sy mavomavo, dia miteraka ratra anaty zany any anatin'ilay ankizy. Dia tahaka izany koa hatrany am-piangonana, mety misy olona ohatra hoe noho ny lasany, asana divorcé izy, na tsy fantatro zavatra nataony tany amin'ny lasa tany, nikatra izy, dia ahilika mihitsy izy ao anatin'ny fiangonana, ohatrany hoe olona ratsy, ohatrany hoe olona tsy misy ilavana azy. Indraindray koa mety hoe tsy mitovy firehana amin'ny paster ianao, na tsy mitovy dia ahilika amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy ianao, ohatran'ireny hoe olona tsy azo ataony aminao reny mihitsy. Dia tena mahatsiaro ianao hoe tsy afaka mihetsika manao na inona mihitsy, fa kejaina, gadraina ary atsipy, arina. Zay ilay hoe fanoliana. Dia ohatr'izany koa ny eo anivon'ny toeram-piasana. Eo anivon'ny toeram-piasana indray mety hoe mety hoe mamiratra ianao, na nahavita zavatra ianao, na manana potentiel ianao, dia atahoran'ny hafa, dia ahiliny anaovany ity karazana politika isan-karazany ity mba ahafahana manilika anao, mba ahafahana mamafa mihitsy ny tantaram-pisianao. Amin'izay fotoan'izay tsy maka ny tombotsoan'ny hafa ianao, fa matahotra ny hafa sao dia hoe voatotohana ny fisianao ny tombotsoany. Eny fa na dia eo anivon'ny firenena aza, dia be deaibe ny olona ny mahatsiaro voailika satria hoe izay ilay hoe atahorana sao dia havita zavatra, dia alao eliminena, alao fahafana mihitsy ny fisiany, aleo ezahana tapenana mihitsy ny vavany mba hahatonga azy tsy hiteny intsony. Dia mahatsiaro voailika ianao anatin'izany rehetrarehetra izany. Izany no tena te hampaherentsika rehetra izay manana izany fiheverana izany hoe voailika, dia indraindray tsika ferme ao anatin'ny alahelo ao, ary indraindray koa mety hoe te hamalifaty mihitsy, tsy vahaolana izany. Fa ny tenin'Andriamanitra izay omeko antsika dia tenin'Andriamanitra any amin'ny Marka 12:2-7 milaza manao hoe ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo imasontsika. Efa hitsika foana angamba izany tenin'Andriamanitra izany, efa henontsika matetika ny vato izay nolavin'ny mpanao trano. Ny mpanao trano anie ny manana fahefana isafidin'ny vato atao fehizoro amin'ny fototra. Izy no miteny hoe ty tsara, ty ratsy, ty izao. Dia misy vato zany izay heverin'ilay mpanao trano fa hoe tsisy ilavana azy, ratsiratsy na ny paoziny sy ny ohatran'izany, dia na iliny, na tsipiny, na riny. Fa izao mety hanilika izy na dia manam-pahefana aza, fa rehefa Andriamanitra ny mandray tanana n'iny vato iny dia tonga fehizorony, ary tsisy azony atao, tsisy azony sakanana mihitsy ny amin'izany. Ary izay no tiako hampahelezana antsika amin'ny tian'io ity. Ataovy tonga eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainanao, ilay vato, dia ho hitanao tsara fa ain'Andriamanitra ny manandratra anao sy manangana anao, ary tsisy afaka hiady aminao ny amin'izany. Jerevy tsara ny tantara anatin'ny soratra masina fa be deaibe no miresaka an'izany. Ry Josefa, na iliky ny rahalahiny, na midiny ho andevo,
ny gadranatra ny amponja mihitsy azy ohatrany hoe adino tanteraka ny fisiny ohatrany hoe échoué tanteraka ny fiainany fa izao Andriamanitra nanangana azy ho tonga prime ministre tao Egypta. Andriamanitra nanangana azy ary tsisy afaka nanohatra an'izany fa na dia ireo rahalahy izay nanika azy ireo aza mbola nandohalika teo anatrehany indray. Ny fiainan'ireo sy ny fahavelomandreo dia niankina tamin'i Josefa ilay no heverina hoe ahilika sy ny heverina ho toy ny maty mihitsy aza fa tsy nieritreretina ho kontin'olona intsony. Tahaka izany koa ry Daniel rehefa nialona ny namany dia hoe andeo ty eliminena fa ohatrany manana fahendrena sy zavatra mihoatra antsika rehetra ka ity no lasa prime ministre ato dia nahilika tamin'ny fomba isan-karazany nanaovana politika maloto dia tonga hatrany amin'ny lavaky ny liona mihitsy fa afaka manao ny fahefanao am-pelantanany tokoa ny olona manao politika samihafa haniliana anao fa rehefa Andriamanitra manandratra anao tsisy clé tsisy azo atao fa tsy maintsy tanteraka amin'ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary raha miresaka tsika ravana ny tantaran'i Jesosy Kristy dia tahaka izany mihitsy izy rehefa tonga tany Israely izy tonga tany amin'ireo jiosy namany ireo izy na ilika ireo fa izy akoa izay zanaka mpandrafitra tsisy lavana azy ity olona viarian'ny Nazareta kely ananina ry dia inona no mba isehonyity hoe izy ny Mesia dia na ilika ireo le olona manakaja manam-pahefana mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany izy fa tsy nahasakana mihitsy na dia ny fahafatesana aza na sandratr'Andriamanitra ho tonga ambonin'ny anarana rehetra izy andolian'ny lohalika rehetra ho mpanjaka ny mpanjaka ary na dia eo amin'ny fiarahamonina misy antsika aza dehibe ny tantara mitovy amin'izany fantatsika tsara ny tantarandry Nelson Mandela ilay anisan'ny ady mafy tamin'ny resaka faravaravam-bolokoditra tany Afrika Atsimo 20 taona izy no nigadrany na ilika tanteraka mihitsy teo anivon'izany hoe sehatra politika sy ny ohatran'izany fa izao rehefa Andriamanitra ny te hanangana azy tonga filopirenena indray izy tato afara zany ny herin'Andriamanitra zany dravana ary zany no tena te hampahery antsika aza malahelo Andriamanitra dia miandany mandrakariva amin'izay voailika rehefa mijery filmtsika indraindray mahita an'ireny le olona mpangalatra mitsoka dia injehany polisy mafy dia mafy ireny dia indraindray ianao ohatrany te hanampy an'ilay mpangalatra hoe ato mitsoka fa maninona ianao lasa miandany amin'ilay mpangalatra ao anatin'ilay fijerena izy satria tsika mandrakariva miandany amin'izay olona malemy foana amin'izay olona voailika foana dia tahaka izany mihitsy Andriamanitra dia miandany mandrakariva amin'ireny olona voailikilika reny ary teo anivon'ny fiarahamonina dia nisy an'ireo le olona hoe toy ny mpijangajanga toy ny mpamoretra toy ny mpanota toy ny ohatran'izao reny ny tena niandaniany Jesosy Kristy Tompo niaraka sakaiza tamin'ireny izy ary izany koa tsika ry havana te hampahery anao andro any amin'ity an'ity hoe aza kivy aza taitra fa mety ny mpanao trano no andahanao mety ny fianakaviana mety ny firenena mety ny fiarahamonina mety ny ao amin'ny fiangonana misy ianao ny any am-piasana ny any am-pianarana ny anilikilika anao satria hoe tsisy lavana azy ianao fa ho avy ny andro izay anandratan'Andriamanitra anao ho tonga lehibe eo anatrehan'ireo olona rehetrarehetra ireo ho avy ny andro ary isika koa ry havana dia oka tsika tsy hanilika an'izaniza mihitsy fa tsy fantatrao ny avoaka ny ampitso le olona heverina hoe tia ny tena nahavita zavatra dia tia ny tena ohatran'izao indrindra ny tsy fantatrao izay fivadika iny ny afaka ny ampitso fa le olona izay nieritreretinao hoe tsisy lavana azy dia nailikilika ao sao dia iny no avovonjy anao endrika tsy fahatahorana an'Andriamanitra ihany koa izay le fanilikiliana olona izay ndra endritsika dia apio foana ny olona ho tonga amin'izay programa nanaovan'Andriamanitra azy fa noho ny fitiavan-tena dia andeha hanilika ny olona etsy sy eroa tsy mahasoa zany dravana tsy ahasakana ny programan'Andriamanitra zany ianao na inona ho ataonao fa avy amin'Andriamanitra zany izy ary mahagaga eo amatsika mahagaga ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona ry havana fa rehefa te hanandratra olona izy tsy misy mahasakana an'izany na hanilika azy zao tontolo zao koa dia mampahery antsika rehetra ao anatin'izany ianao izay vato ny lavin'ny mpanao trano matoki fa rehefa tonga am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainanao ho ataon'Andriamanitra fehizoro ianao na eo anivon'ny ankonana na eo anivon'ny firenena na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny toeram-piasana na eo anivon'ny fianakaviana dia matoky ny tompo rehefa tonga izay fotoana izay tsy valifaty ny tokony atao fa ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny hoe avy amin'ny Jehovah zao mahagaga eo imasontsika ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra amen.